Ie dia faly miarabanao indray tavaverina eto amin'ny tuto gasy a kely vidéo niresantsika tamin'ny publication lasa teo hoe ilay console le Behringer Wing raha ampiasaintsika miaraka amin'ny gitara anaovantsika ohatrany hoe solona multi effet tena marina moa zany izy io tsy dia tena misy hoe effet be tsaka be lehibe ohatran'ny hitantsika eny be lehibe ny effet hitantsika ao anatin'ny wing fa aloha tsy asitsika resaka be fa tonga dia asitsika pratika ilay izy dia hitanao hoe ohatrany ahoana ny fomba anaovako azy zao aloha zany zavatra tsara ho fantatsika ty gitara ty Stratocaster Fender dia mitsatoka direct makany amin'ny DI. Ny DI mazava ho azy DI active no ampiasaintsika dia ngamba fantatrao apetraka ao ambany ao fantany fa manina moa ny DI active no ampiasaintsika miaraka amin'ity gitara ty. Raha maharaka tsara ny vidéo an'ity tuto gasy hatramin'izay anao dia hainao ny mamaly an'izay ary tena isany tokony ho fantatra ihany koa izay satria izay nahafantaranao hoe voafianao ny zavatra ataonao ary mety tsara ilay izy. Tonga dia hiditra ny zavatra ataontsika voalohany aloha tsy maintsy kasika no ampiasaintsika dia enregistrentsika daholo izay son rehetra ao anatin'io console io dia izay no henonareo. Za koa moa zany mivoaka eto izao ny feoko dia tsy tonga ao anaty console zany fa ny feon'ny gitara fotsiny no makao. Nanomboantsika anazy averintsika aotra mihitsy ny sain'le Behringer Wing dia averintsika parametrena manomboka amin'ny voalohany ilay izy. Tazoma tsara dia miandry tsara hatramin'ny farany apetako ny casque. Bon, atao anatin'ny wing tsika ny zavatra ho ataontsika voalohany dia izao. Ataontsika ny averintsika aotra ny sainy. Ty initialise console izy rehetrarehetra mihitsy initialiser. Tsisy ninona mihitsy zany zao averina aotra wing compact moa zany zao nampiasaintsika eto. Zavatra ataontsika voalohany aloha dia enregistrentsika ny zavatra rehetra atao. Noho izany dia miditra atao anatin'ny routing dia inona no enregistrentsika ny 3-4 ataontsika izay nisofiko dia avy eo ny 1-2 ilay main. Zay. Mazava ho azy ny main asiantsika anarany izy tsika hoe main out zany anaovantsika ny anarany. Zay ny amin'ny tsisy ninona mihitsy ao dia anomboka ny enregistrement tsika ataontsika 4 canal 24 bit efa lasa ny son. Piakarintsika ny main io izy hitanao miakatra io dia avy eo mitsofoka atao amin'ny numéro 1. Azavaiko tsara aloha ilay izy ny effet ao anatin'io console io ny signal tonga any amin'ny console dia signal symétrique izany hoe niveau ny impédance zany faible impédance zany no tonga ao. Ka noho izany ninona zany entrée miditra ao reo effet reo zany gérer ny faible impédance daholo zany tsy mitovy amin'ny tena effet ananantsika zany izy fa hafa mihitsy fomba hitondrana azy. Zay mahatonga ilay izy hoe mitsofoka anaty DI. Dia noho izany zany miditra ao amin'ny entrée ana micro ilay izy 1 2 3 4 araka izay hitiavanao anazy fa tsy mitsofoka jack fa mitsofoka XLR. Raikitra. Ao amin'izay mitsofoka amin'ny numéro 1 izy dia ataontsika ty numéro 1 ty asiantsika sary kely izy mba ho hitantsika mba falifaly daholo izay mijeritreretra dia ataontsika hoe GTR gitara zany mba hoe dia asiantsika couleur kely izy ataontsika ohatr'izao. Amin'izay miavaka kely amin'izay fahitanareo anazy eto hita zany ilay gitara dia araka ilay nolazaiko teo hoe mila fantôme izy zany satria active dia manomboka izao balancentsika amin'izay ilay son. Gérer an'ilay gain aloha tsika. Eo izy zany zao ok. To dia décampé aloha ilay son fa tsy hoe zay vao nihainao an'ity feo an'ity gitarako ity ato ohatrany hoe tena ratsy be mihitsy ilay izy mety ilay DI mihitsy angamba ny ratsy ho asaiko anao hoe ilay DI ampiasaiko Palmer Pan 02
tsy de tena gamme ambony fa mahavita azy izy zay koa nefa mitondra ny qualité an'le son an'le gitara ihany koa. Zany hoe raha ohatra ka radial zany ampiasantsika teto tena hafa mihitsy ny fanen'le son zay mahatonga an'le son ohatra hoe ino ratsy be mihitsy. De hiditra am'zay tsika zay zany izy zany zao maneno ay mandeha tsara. Ok, niveau 0 15 vita tsara. Tsisitsika ninina mihitsy aloha nanaovantsika azy fa zay fotsiny de anomboka amin'ny ketitsika satria misy bruit kely zay zao de madio. Zay manala ny fotsiny. Aveo compresseur, ilatsika hoe compresseur avy hatrany. Non mbola tsy anao compresseur tsika tongotsika de anao insert apiditra an'le effet zay tiantsika ampidirina zany. Pititsika ato izy de mitady effet-tsika. Be de be ny effet ato atao anaty standard ato no tena ahitantsika anazy effet standard. Tac tac tac, reto ambany reto izy. Body raise ho anna guitare acoustique manome an'le ohatran'ny tavina guitare acoustique reny ohatran'izao pose le izy. Ohatran'ny hoe tsy fantatro raha inonao le izy manome an'le manome bas médium manome ohatran'ny corps an'le guitare acoustique tsy ino resantsika eto fa guitare électrique solotsika zany ty. Wing amp ty ohatran'le sans amp ny guitare basse no tena mampiasa an'izy io. En guitare basse mety afaka ampiasaina amin'ny guitare électrique ihany izy Efa ho ana basse izy zany de tsy tena hoe ampiasantsika eto izy tsy intéressant izy eto misy an'ity UK amp ty Marshall zany hoe tsy manana licence izy de ataony hoe musical. Eo zao manomboka intéressant ho an'ny tsirairay aby am'zay le son hoe ohatrany ahoana izy zany. Somary tsara antsika kely. Tsy haiko moa zany raha inona ataona lety an'iny nanaovantsika anazy to de asiantsika reverb kely izy am'zay milay kokoa le son. Reverb ampiasantsika ataontsika reverb spring am'zay mitovy amin'ny ampli Marshall mihitsy le reverb tam zany tao anatiny ampli tao le reverb ressort. De eto atao anatin'ny wing anankiroa ihany ny insert afaka atao. De tsy ataontsika insert zany ny reverb fa alefantsika envoyentsika makany amina bus anankiray bus 11 ohatra. De io zany zao poste fader zany zao io hitanareo io tap poste ataontsika makany am 0 izy de makany amin'ny bus tsika 11 izy tsika teo 11 de sitsika anarany izy hoe spring watch ataontsika rev point spring
dia aiza izy teo izy ty bon insérentsika zany ny effet ataontsika eto amin'ny sisiny eto dia maka effet anankiray tsika aiza ty misy spring reverb ty activer ok dikay ataontsika fohifohy ihany izy dia basse ambanimbany kely dia le niveau général tsy ataontsika ambony be izy manjary lasa lena be loatra. Somary maizina be le son ampitsika kely le treble le reverb zany ataontsika solo day zay zao tsika dia manana distorsion kely inona moa zany natsona zany overdrive kely ina efa presque distorsion zany zao ohatrany hoe efa tsara zay velona ato amin'ilay gitara tsika dia nanaovantsika anazy satria ny anwing afaka amboarina ny placen'ny effet avoarinanketo izy tonga dia miditra ao anatin'ny le gitara le ampli le simulateur d'ampli zay tsika vao miditra ato anaty EQ. Tsy dia tena tiako iny dia avy eo compensentsika azy fikaritsika kely zay koa somary mety ho febe loatra n'le son zay zany zao nanana eritreretra hoe maninona moa raha ampiakaritsika eo ambony ihany ty equality mety manatsaratsara anazy ihany zay izy izy tao zao bon zay exemple anankiray esorintsika aloha iny dia solotsika ampli hafa indray le temps dia pitintsika anky zany zany son ho an'ny olona mpanao metal loatra
Alors misy izy tany ve le izy? Maneno le izy a fa tsy de karazana son tena fampiasako loatra moa zany. Tia ny GC 120 Jazz Clean Jazz Chorus. En fait le tena hitako hoe le tena différence anazy aloha le tsy ampy attaque tsara le dynamique an'le izy satria zahako am'ty gitara tena miklaky be mihitsy. De mety hoe mety le DI mihitsy angambany fa tsy ampy tsara le dynamique ohatrany hoe compressé tsara le son nefa le son tsisy compression mihitsy. De sady tena attaque 0 milliseconde mihitsiny. Fa ty misy anankiray de l'exemple a tia ny Fender zany Fender Tweed zany io no tena marina. Zay kokoa zao mifanakaiky kokoa amin'ny sonko. Son ana strat i claque. Zay mihitsy ny son aok'izay a. De raha miala zany zao io simulateur de cabinet io de ohatran'izao le son. Ohatran'izay le son anareo zay manana guitare manana effet Boss ME rehetrarehetra tsy misy simulateur d'ampli ireny. Raha tsy hoe activenao kely le super stack a fa na izany aza tsy tena mitovy amin'ny simulateur d'ampli le izy de ohatran'izay zany son na gitara anareo. De rehefa ampinina simulateur d'ampli izy a de hafa mihitsy. Pero aloha hafa mihitsy le misy simulateur d'ampli. Andao vapotsy antsika tsara amin'izay le izy a sy tsika compy kely a. Fa somary taraikaraiky kely izy amin'izay tsy tapaka le claque. Mba mitazona an'le izy elaela. Donc le reverb ampitsika reverb anankiray hafa izy a atao amin'ny 12 sika reverb anankiray long amin'izay izy amin'izay mba ohatrany hoe avo lenta kokoa mba moderne kokoa zany le son e. Hall ohatra zay de tady reverb anankiray itsika insérena eto a atsika eto ambany eto izy tac 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 yes hall de activé 50 millisecondes après de là ataontsika 40 eo a dika ataontsika lava be mihitsy izy ataontsika hany hoany kaga nareo ngamba hoe ahoana koa ary zany bandy zany mampiasa reverb be ohatr'izao izy. Zay mihitsy le son tadiaviko zay. Amin'izay ohatrany hoe any an-danitra isika esorika kely fotsiny ny ampidirintsika kely ny écu.
Somary ampidinika fotsiny ilay reverb dia ny halavany ahiantsika ihany na izany aza ataontsika eo amin'ny 3 secondes 30 eo izay no izy. Fiainantsika izao zany ilay son. Makivy anahy tsy mety tena misokatra tsara aza hoe fa elaela tsy nitendry gitara dia tsy mety tena misokatra tsara mihitsy saufko amin'ilay son. Apitsika kely angambany eo amin'ny bas médium amin'izay mety mafanafana kokoa ilay son. Zay zao izy ohatran'ny hoe somary misy col coco dia ilay partie tena miklak koa. Zay zao ny hitako hoe mety kokoa somary standard kely. Apitsika effet anankiray ihany izy delay amin'izay hoy izy nareo hoe tena tia effet be ilay bandy ity dia ao amin'ny 12 no misy anazy 12 13 zany ataontsika delay dia aka effet delay tsika ataontsika eto ambany eto ihany. Izany effet delay alaitsika ty. Sistana zany ny feedback. Zay. Lasa aloha iny reverb iny delay iny aversika makany amin'ny reverb makany amin'ny spring kokoa iny amin'izay izy somary tsy maina kely. Zay no izy. Ataontsika solo zao ty. Zay. Zay zao mety anaovantsika tsara an'ilay hira sokosa ireny le hira le nama tsy ty
les qualités, les natures les sons aloha tsy miova mihitsy aloha le nature les sons a igny koa somary mafana kokoa izy aminazy zao zay zao hitako hoe metiko zay a zay zao anaovantsika anazy a le delay a alefantsika kely makany amin'ny droite izy a am'izay ohatrany hoe écartsika kely volume an'ny delay fa ny lavany a aloha ataontsika lavalava kely any le feedback a de zay no izy apitsika zavatra anankiray atao amin'ny lasa aloha réglentsika aloha le envoi le tape ataontsika aty amin'ny farany aty mihitsy tape moa zany le envoi hoe makany amin'ny effet zany hoe rehetrarehetra zany manomboka eto zany izy mandeha makany amin'ny effet raha ohatra ka aty ambony aty izy a de le izy simulateur d'emploi zany makany am'le effet le manao an'le envoi de ratsy zay a de tsika aty amin'ny farany aty mihitsy izy am'izay ohatrany hoe mitohy am'le ina moa zany filazana azy am'izay mitohy am'le les chaînes atsika zany les sons de zao a azitsika effet anankiray am'izay izy a ndao atsitsika chorus ty misy an'ty dimension chorus ty tiako be mihitsy ty a tsy haiko raha ianao reo zany ohatra amin'ny chorus andratsana zany mety tsy zakan'le prosy tsony le izy satria be dia be loatra ovatsika stylo koa zay aiza le buston ampiakarintsika kely le all zao ok tsy ratsy a de zao nanaovantsika anazy a hatreo aloha efa hainareo efa mety amin'ny effet amin'ny anina rehetrarehetra amin'ny console rehetrarehetra inona moa zany UI 24 M32 ohatran'izay fa andao a posy atsika kely le izy rehefa atsika hoe ohatrina ahoana limitin'le wingy ajoutitsika ataontsika anankiroa piste anankiroa izy ty a gitara 1 ty zany a ny piste ho an'ny gitara de ty a andeha ataontsika copie an'iny ihany no alefantsika eto copie antsika izy rehetrarehetra mihitsy zay makato amin'ny deux zay ty gitara ty zany a ataontsika hoe drive ny anarany a am'izay fotoan'izay a le source an'le laza aloha ty a tsy ataontsika link manjary fanina isika izy teo ty zao ty zany a ny anarany a ataontsika hoe gitara zay no anaovantsika anazy teo GTR de couleur zao de ty drive ty ataontsika menamena de asitsika sary ohatra zao de ty a ohatra zao izy teo zao no izy raha jerenareo io eto ny entrée an'le izy a miditra entrée anankiray ihany le izy miditra entrée canal 1 ihany zany a ty drive a canal 1 ihany mitondra anazy a fa ato amin'ny insert zany a soloantsika an'le effet tytsika be teo ty le ampty le izy teo zao ataontsika mute zany zao a le gitara
ty tsy ilaintsika mandeha mafy be ny reverb aty amin'ity. Zay zany zao izy ny clean raha miaraka mandeha zany izy roa dia ohatr'izao. Ahafahanareo mijery an'ilay izy hoe samy hafa. Ty alefantsika eto amin'ny gauche le gitara clean dia le drive alefantsika eto amin'ny droite dia nareo. Hafakely le izy hafakely le izy sady zakan'le wing tsara le porosiny le izy. Dia zao zany zavatra jouena zany afaka mbola pitsika anankiray izy ohatra hoe ity zany ataontsika clean zany zao ty pitsika chorus izy zao dia mitendry ianao zany. Anatin'ity drive ty afaka mbola pitsika insert anankiray hafa indray donc asiantsika ohatrany hoe tremolo raha misy an'izany ato. Stereo chorus, flanger, stereo delay, plate, shimmer, verb, chorus, stereo flanger. Flanger zany misy najerentsika ato anaty taloha phaser tremolo iny. Oh! Zay le izy afaka ataontsika hoe ohatran'izao zany le izy ohatrany hoe m'enregistrer zavatra kely tsika manao micréer snap anankiray zao tsika micréer snip anankiray tsika register utilité lasa icréer anankiray tsika show anankiray hoe ataontsika wing fixe dia avy eo créer snap tsika dia ataontsika hoe inona moa zany clean dia avy eo micréer anankiray tsika ataontsika hoe drive. Dia zany hoe enregistré zany izy amin'izao tendry clean ianao dia azontsika mbola ampina anankiray koa izy hoe azontsika tremolo dia activer tsika
dia miverina atao anatin'ny librairie-tsika dia créer antsika drive plus stream zay dia sao zany zay le zavatra nataoko totoy azadino ampitoviana foana ny niveau an'le son clean na son bypass sy le niveau an'le distorsion anao raha ohatra ka hoe distorsion anaovana solo le izy dia tokony ampiakarina kely ohatrany hoe miampy 2-3 dB kely mba ohatrany hoe mba hiavaka kely zany le solo fa raha ohatra ka hoe question ana distorsion fotsiny dia aloha hitovy amin'le clean foana le izy zay mahatonga le izy hoe testena le son clean tsisy effet miaraka amin'le dynamique dia activenao izy zay zao izy zao tsy ampy kely fotsiny le dynamique dia ampinao kely fotsiny zany lay satria sans saturé tsy misy dynamique hoe tena mazava afahanao hoe manao anazy dia zay dia avy eo ataontsika mise à jour le drive ito zay dia mba ho voaray koa zay ato dia ataontsika mise à jour ihany izy ato fa ampitsika le trembolo ato izy verina ato isika dia ataontsika mise à jour tapitra tsy hitako hoe raha manana fantaniana iny moa zany fantaniana tokony apetrakareo anatin'izay fa mahavita anazy ihany le wing satria am'izao entrée anankiroa inona moa zany piste anankiroa zany fa source d'entrée anankiray ihany zay reny afaka miaraka mandeha le izy miaraka misy insert anankiefatra zakany daholo le izy tsy fantatra ohatsiny tamin'le anankiray teo tamin'le nanao an'le dimension colus ohatrany somary mikorotana le son assure hoe le processeur mihitsy tsy mahazaka satria le dimension colus iny zavatra matanjaka be iny dia zay fa raha ohatra ka hoe tsy tena tsara le son an'le izy dia jereo le ananareo le DI dia azontsika andramana kely izy zao ataontsika direct dia hita hoe tsara kokoa ve le son sa ahoana miova ve tsy tena show amin'izay fa satria mandany fotoana be le mbola hiverina iregle an'le 15-6 indray fa zasura hoe raha tsara ny ny gain-nareo ny moa sy teo ny DI dia ho tsara le izy tsy haiko ahoana ny hevitra aleo mahakasika an'le izy hoe ozy tsika hoe kombaka be hoe izy moa ny kitikitika an'iny afaka hoe anovan'le timbre sy ny sisa izy zany tena marina ange tsy tena hoe natao loatra ho an'ny guitariste hoe ianao zany tonga dia hoe tonga dia efa ao anatin'ny consoleur angany efeko tsy izay mihitsy ny asan'ny mpanao son tsy andehana tsara sy hanome ny son-nareo fa zay zavatra efa préparenareo any an-trano zay fa raha ohatra fotsiny zany ohatrany hoe mba misy olana ohatrany hoe tena simpa zao ny effet ohatra dia mba afaka amin'ny fotoana anankiray rehefa tonga eny dia afaka sauvena kely ianao hoe ok asiana simulateur d'ampli ianao fa zay koa re tsy andeha anenjika hoe asiana reverb asiana anty asiana
eto manao solo dia mila miakatra be le distance sisa tsy izay nanjaranay fa mba ilazantsika fotsiny hoe possible misy an'izay zavatra zay atao anatin'ny ty raha ohatra ka fiangonana kelikely misy anao manana an'ity anao dia le bandy mbola mpianatra gitara tsy manana effet tsy manana zavatra be dia be nefa le son tadiavina mba son-ana fiangonana le amin'izao fotoana izao le misy reverb sy ny sisa ireny dia azonao atao ny manampy anazy amin'izay fotoana izay ohatra hoe karazana dépannage le izy dia mety tsara le izy aloha mety raha ny tena marina amin'ity vidin'ity wing ity mitovy an'io vidin'le camperako dia tsy fantatra hoe safidy zany ianao hoe hividy console wing compact ianao sa hividy camper anankiray mitovy ihany vidin'le izy fa tiako lazainao anatin'izay ny camper ny qualité ny composant-ny mba le qualité ana DI tena zavatra hafa mihitsy ny impense respulse zavatra hafa mihitsy samy hafa mihitsy zany ny multi effet ana gitara amin'izao fotoana iainantsika izao ny qualité ana effet ny simulateur d'ampli tena hafa mihitsy fa zany hoe izy afaka mavita tsotsotromao fa ny anjara asany tsy izay mihitsy fa manao mix ny anjara asany miankina tanteraka amin'ny qualité d'entrée anao io misy le gitara ty zao hitanao ohatra hoe tsotsotra kely fa ty tsy le any amin'ny national ty fa ty le tena fendeur tena izy ty dia raha ampiasa le gitara kely hafahafa zany ianao dia tsy hanana an'le son ohatran'izay dia raha mbola ampiasa an'le DI mbola hafahafa koa ianao dia mbola vao mainka tena ratsy be le son dia zany rehetrarehetra zany mila raisina an-tsaina daholo ohatra ka mampiasa DI passive ianao dia nanosika be an'le gain dia vao mainka dénaturer indray le son dia zany rehetrarehetra zany manova ihany koa ny comportement an'le simulateur d'ampli misy ao le effet sy ny dynamique rehetrarehetra tsy fantatra hoe mety lasa saturé kokoa le son tsy mety lasa métallique le son zavatra rehetrarehetra zany mila fantatra daholo fahaizana manao gain sy ny fanomezana ny zavatra rehetra tsara mifantatra araka ny hitanareo teo atao anatin'le izy ataoko aty amin'ny farany foana ny compresseur ny compresseur dia tena na tianareo na tsy tianareo izay mpanao son tsy maintsy manisy compresseur anareo mba ahafahana mametraka limite au cas où ohatra ka hoe maditraditranareo zavatra tena misy ary tena isan'andro ny mpitendry rehetra tsy voatery ny gitara ihany maditra foana rehefa manomboka miakatra ny adrénaline indrindrandrindra ny amin'le efa manomboka faraparana iny dia lasa miova mihitsy ny fomba fitendry lasa zavatra mafy be lasa voaka daholo ny dinosaure any anatinareo ny limiteur tsy maintsy apetraka mba ahafahana miaro au cas où zany mba hitazona tsara foana le niveau an'le son tahaka ny teo aloha aty amin'ny fasy ka noho izay aza misehoseho milay hoe za tsy manome volume tsara efa nisy vidéo nataoko an'iny tany amin'ny fanaovana balance afaka miverina mijery izay nareo fa apekaro tsara foana volume jereo tsara zao na zao teo tsy nanova volume mihitsy fa tonga dia ho max foana dia izay no afahako gérer an'le gain dia hita hoe tsara tsisy orana mihitsy ao anatin'le niveau an'le feo ana gitara anankiroa zany zao nataontsika teo hoe chorus sy drive dia hitantsika hoe milamina tsara fa raha ohatra ka miovaova zany nareo na fetsifetsy tsy manome tsara sy ny sisa tsy zatra mety mihitsy eo zay averiko foana zay hoe fiarahana miasa le izy dia zay ny tiako tenenana hoe rehefa miara-miasa dia miara-miasa tsisy hoe ty patron dia ty ohatran'izao dia tsy samangataka sy ohatran'izany miresaka tsara foana aloha alohany anaovana zavatra dia teny ihany koa ny mpanao son rehetrarehetra any amin'ny tanàna tsy misy tompony io son io zalahy tsy hoe nareo raha patana hoe tompona sonao dia hoe tsy maintsy hanompo anareo ny olona dia tsy maintsy hoe rehefa mangataka ny olona dia hoe tsy henoina fa zay fomba ataonareo na hoe stress satria ny ohatran'izany samy manana ny asany io ny asan'ny mpitendry mitendry ny asanareo manao son rehefa misy demande dia tsy maintsy ekena satria zay koa le izy na mahay le olona na tsy mahay le olona zay ny anjara asanao dia ataonao zay ry zalahy fa raha ohatra ka mbola misy tianareo resahana momba an'ity wing ity dia ataova anatin'le commentaire dia mbola vonibonina daholo ny fitaovana reto dia resahantsika hoe inona daholy ny zavatra mety mahaliana antsika koa dia ho ataontsika fa reto patch reto afaka alefako aminareo raha ohatra ka manana wing nareo raha ohatra ka manana fiangonana nareo dia hividy console amin'izao fotoana izao wing efa mora fidiana dia jerevantsika hoe ohatranao nanovana patch ahoana nanovana son zay fa lava loatra fa apetrao ny j'aime sy ny partage sy ny sisa satria zany rehetrarehetra zany dia isan'ny mamparisika sy mampitombo an'ilay zavatra ataontsika zay ry zalahy fa dia misaotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany veloma daholo